Mara-pagnanatsika ny fotoana amin'ny tiariva ity dia ny lalao jeu de la solidarité izay mikarakarainy ny orinasa ACNAP Sakosaindray izy ity izay nentin'izy ireo nankalazana ny faha-enimpolo taona an'izany orinasa izany ka orinasa 20 taona no namaly ny antson'izy ireo. Fombiazana tanteraka no azo ny CNAPS tamin'ny fikarakarana ny hetsika ara-panatanjahantena tafiditra amin'ny fankalazana ny faha-enimpolo taonany nampitondraina ny anarana hoe jeu de la solidarité et de la fraternité natao tetsy Mahamasina tamin'ity faran'ny herinandro ity. Araka hitantsika zao zany dia tena ao anaty fahalahina tanteraka sy ao anaty ambiansa tanteraka no izoran'ity lalao ity isaorana an'Andriamanitra ary isaorako manokana eto Andriamatoa Tale Généraly ny CNAPS Andriamatoa Arzakarabe Kotraolona satria no izy no ahafahana nandrindra n'izao lalao mahafinaritra zao lalao ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana moa izy ity. Ny tohiny dia mbola hatramin'ny avril 2017 ny fankalazana ny faha-enimpolo taona maro be ny hetsika ao asiteny fotsiny any amin'ny faritany ny course de la solidarité izay atao isaky ny région misy ny CNAPS zany ary eo ihany koa ireo lalao isan-karazany tahaka ny fifaninanana slam, ny fifaninanana kabary, betsaka ny zavatra mbola hetsika atao akoatran'ireo fampafantara isan-karazany mahakasika ny CNAPS. Orinasa sy androm-panjakana misy 17 moa no namaly ny antso mpikarakara tao anatin'ny 2 andro nampisehoan'ireo mpiasa mankafy fanatanjahantena ny firahalahiana sy fankatiavana io. Anisan'ny taranja nanana mpandray anjara betsaka indrindra ny baolina kitra ho an'olona 7 satria ekipa 70 be zao no mifaninana. Teo ihany koa ny volley mix nahitana ekipa 20, ekipa 20 kosa teo amin'ny taranja baskety. Ankoatr'izay dia maro ihany koa mpifaninana tamin'ny taranjan'olon-tokana nahitana ny beloty, tenisy ary ny tsipika nety be. Fa anisan'ny nampiavaka ity jeu de la solidarité et de la fraternité ihany koa ny fisian'ny danse sportive. Ekipa tokana izay vao amin'ny CNAPS ihany moa no nandray anjara tamin'ity fifaninana ity ka notolorana ny amboara avy hatrany. Na izany aza nefa dia tsapan'ireo mpitsara matianina amin'ity danse sportive ity fa voafehan'ny ekipan'ny CNAPS ny karazan-dihy tratratsa ka namporisihany azy ireo hanohy hatrany. Raha ny fantatra dia mbola hitohy amin'ny hetsika maro isan-karazany fankalazan'ny CNAPS ny faha-enimpolo taonany. Nanjaka tanteraka ny fankatiavana sy ny firahalahian'ny samy mpiasa tao anatin'ity hetsika ity. Mangony fotsiny ny fahamatoran'ny fikarakaraina izay niarahan'ny CNAPS tamin'ny Clément Rabary. Toa saika ireo mpandray anjara amin'ny hetsika jeu corporatif karakarain'ity farany tokoa mantsy no tonga teny Mahamasina ka nanamora ny fandaminana sy ny fanarahana ny lalàna amin'ny feno fifaninanana. Dia iny fanadadiana ihany koa tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona amin'ny tiariva ity. Sorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany manome fotoananao indray ny ekipan'ny mahery amin'ny herin'ny toy izao veloma tompoko.